tompoy klasy tompo fafiatsaina atao anatin'ny trano ity ianareo rehetra mpanatrika ianareo rehetra ihany koa ny trano any dia efa miravatsika rehetrarehetra ianao andrasanareo anazy fa dia androany isika ampivony any tata mandeha ato ankilany sy totosera etsy andaniny izy mianina ka rehetra dia anao ady hevitra anankiray ho atsika androany alohan'ny anomboany anazy ary angamany dia aleo asentsika manao karazana présentation kely Tata Mandé. Mesdames et messieurs dans l'assemblée, très chers jurys et téléspectateurs du bout de votre petit écran là, bonsoir. Cela va dépendre de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, moi je vous envoie mes salutations. Je m'appelle Tata Mandé pour tous ceux qui me connaissent déjà. Je suis porte-parole et l'avocate officielle de la Beaumartin qui est là. Makasitraka Tata Mandé. Umetsika ny totosera kosa fiteninana amin'ny présentation. Voalohany aloha, nahoana angamo Kala Beaumartin mila porte-parole, le kama totra vavambahoaka indray. Io nge tsy misy manery anazy mihitsy ny andeha tatatata sy andeha kritika ny etsero sy anao clash ny amin'ny réseaux sociaux e. Proof be mihitsy manjao hoe tsy mazaky izy. Isaka izay mihetsika, isaka izay misy resabe zany ao amin'ny Facebook ao, dia ohatr'izao foana zavatra anao fivorina tsy ara-tapony toy izao. Dia aveo dia mamoty mpanao gazety, dia miantso anahy, dia miantso mpisolo vava, dia miantso anao dia matompo tsara. Za manokana aloha le tanjona ao anatin'ilay zavatra ohatr'izao tsy azo. Amin'ilay olona mpisolo vava anazy nge ataoko tsy malagasy akory. Voalohany indrindra aloha tonga dia efa apetrako ny ara mandeha ny ady hevitra izao mamaly amin'ny teny gasy tsy miteny vazaha. Za mahita hoe tsy ao anatin'ny kolotsaina malagasy mihitsy ny zavatra ataony kalakely mahatonga anazy hoe tsy maintsy. Hitantsika amin'izao fa afana dia afana tokoa tompo klasy tompo vavy ny ady hevitra efa mila jupe de papa isady isika. Anohy ny resaka ihany aloha ianao totosera rehefa aveo fa mazava ho azy ohatran'ny Tata Mandé aleo ngamba le tena atonjavatra ny tena horesana le présentation aloha ngambany dia aveo tsika manohy moramoreny ny ady hevitra. Efa era malaly tsy misy fampahafantarana tsony. Totosera no anarako tondra tena amin'ireo fahalalana maneho hevitra malalaka amin'ny Facebook dia ny malagasy mananatra ambony fiainana malagasy tsy misy fangarony. Vavany samy manana tokoa ary tena afamy ty androany ty atombotsika amin'izay ary ngamba ny ady hevitra fa vitsy ny présentation atombotsika atao amin'ny Tata Mandé araky ny pierre papier ciseaux izay ny fararahan'izy roa teo Tata Mandé ny manomboka ka ometsika anazy ary aloha ny teny fampidirana. Merci honorable monsieur juge, moi j'attends le hâteur de parler officiel avant l'explosion de l'argumentaire. Tout a commencé le jour où ma cliente a changé sa photo de couverture le jeudi 25 février 2021 à 15h09, l'heure universelle. Vu que le Zuckerberg la possède les Rolex, c'est une montre qui vaut de la fortune au cas où vous ne connaissez pas. On est bien d'accord que si ta montre à 3500 Ariari, une montre d'heure 15h11, c'est forcément le montre de Zuckerberg qui est vrai. Fermons le parenthèse. Je vais vous montrer la photo. C'est la photo là. Une photo banale avec une description des deux yeux là. Voilà qui regarde la photo, tu vois juste une personne qui a changé sa photo de couverture. Sans questionnement. Mais pour la tutoussera là, pour elle c'est au-delà de ce que tu vois, Yakuna Patata, le roi lion ne sera pas mort pour rien. Je tiens là à préciser que tous les captures d'écran que j'ai à ma possession sont relatifs de faits réels, venant de personnes réelles, composées de tête, de mains, de cerveau, des yeux, de sang, des cheveux, de pieds, de nez, de cou, de tétons, d'auriculaires, de langues. Ya, on a compris, Tata Mandé, Lise, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon. Première capture d'écran. Je laisse l'honneur à Tutosera de lire ce qui a écrit là. Elle fait très bien la voix de Caspier. C'est que nous avons fait un petit commentaire. Rien de mieux que le naturel, madame Yantso. Shumari belotra no maquillage retsy. Io raha tiako tenenina hoe io zany rehefa lomorina ny zanakatoto. Da hitana raha tsy afokoana dia hita zao ary fa ampitiavana no lazana zany. Sitaka kely amin'ny Tata Mandé aho. Tata s'il vous plaît, moi je ne vous appelle pas Tantine à ce que je sache. Tapana ohatran'izao foana fa za rehefa hiresaka azafady. Isitaka kely amin'ny Tata Mandé aho. Raha miteny mantsy hoe naturel, raisiko toy ny zanako nateraka ianao ihany. Tiavana no ilazako an'izany satria izay ahatsara tarehanao no tanjo. Très bien. Je voudrais que ma chère cliente se lève. Lève-toi, ta chaise c'est ton crèche ou quoi? Debout. Si tu as une affection particulière pour une personne et que tu trouves que cette personne est plus jolie avec ou sans artifice, quelle serait la bonne manière pour le faire parvenir tes précieux conseils? Cette personne est-elle ton amie sur Facebook ou dans la vraie vie?
Y a-t-il des gens que tu n'aimes pas sur Facebook? Tu as promis de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vas-y, parle. Fa zany tsy manao hoe alako tiako tareha fa misy koa indraindray publication mampi aloko mondry zany ny olona nanoratra anazy. Justement, avec cette publication, Masosotra, je le dis bien. Enfin, que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu les vois? La plupart du temps aloha sabeko fotsiny tena mampimiamina tsika le mahafantatra an'le olona mahatsiravina be anaty publication hoe bloqué-tsika mihitsy le olona fa velantsika mandalo amin'ny fil d'actualité antsika dia angalatsika lagy isaky mandalo nefa na misy se désabonner la page dia misy hoe bloqué mihitsy na ohatra namana fotsiny dia lazao koa hoe zarery koa manao an'izany ndraiky hoe hitanareo manao mauvaise kely dia kasena kely anaty commentaire dia mitagi akama kely dia miara manalazy eo dia miara meme kely. Rien n'est plus aisé que de critiquer la conduite d'autrui et de s'en divertir. Votre honneur, honorables invités, chers téléspectateurs, c'est justement de cela que je veux parler aujourd'hui. Si vraiment vos conseils sont actes de bonne foi, vous cherchez les moyens de conseiller en privé. Justement, je continue ma phrase. C'est pas déjà votre dicton qui dit couper les mots, c'est couper la vie? Bref, il y a un vieux dicton qui résume bien la situation. Conseillez en privé et faites des louanges en public. Et vous vous étonnez pourquoi on filtre les demandes d'ajout d'amis. Bref, le sage guide sans offenser et surtout enseigne sans humilier. Indramiko kely ny telo vazahanao araka efa fantatrareo mantsy tsy de fombako zay miteny vary amin'anana sanatsiavina ohatrany hoe olona manana crise identitaire zao izy moa no milaza aminareo fa tsy maintsy humiliation rehefa mba maneho hevitra ao amin'ny Facebook eo. Vous voulez vraiment jouer à ça? La Bon Martin là debout. En quoi les commentaires? L'autre tavanao mila no fikoka be. Ensuite, mahazo miteny ve ny bandy ratsy ou bien encore tena tsy miteny foana ke zatra zay fa raha mahita hoe ilay indry misy tapolaka ino no maniendrika tamindry vao nanomboka nampiome dia mahafinaritra ilay tarehy jerena nefa sa tamin'ireny mbola tsy be maquillage ndroky fa zao lasa silba andrasy hoe silba angamba tinitenina tamin'ity et le mot de la fin pour retournement de la situation. De 1. Critiquer une personne sur son physique, même s'il s'agit de ma cliente. Sincèrement, ça vous apporte quoi? Critique sur le physique. So de balasa lavitra loatra ty resaka takolaka mba hampitomboina kely ane le ady hevitry mba mampitombo lanja kely dia mba mahafatifaty talosa hoana monsieur juge efa mazava be le zavatra voasoratra ao anaty commentaire fa io zany rehefa zavatra nininareo tsy hita dia tsy hita ny masonareo ilay misy takolaka no hita fa manendrika anazy. Donc vous prétendez que ma cliente là elle est pas jolie? Il lui faut encore plus pour entrer dans votre standard de beauté là. Vous savez que personne n'a à subir de critiques incessantes sur n'importe quelle partie de son corps. Grosse, mince, petite, grande taille, petite taille, que soit mal formé, quelle que soit la couleur de sa peau, la texture de ses cheveux, ou encore à cause de la forme de ses seins qu'il tombe, qui sont en l'air ou bien qu'il n'y en a pas. La liste n'est malheureusement pas exhaustive. C'est parce que les femmes ne sont évaluées que sur son corps, comme si son capital de beauté était leur seule valeur. En même temps, on parle beaucoup de grossophobie. C'est quoi cette critique facile sur la minceur d'une personne? Vous vous demandez même pas pourquoi elle a perdu tant de poids. C'est peut-être pas à cause d'elle. Oh, ah bon? Tu n'étais pas malade? Un tout petit ricochet, du soupçon de petits cancers. On aurait pu avoir une belle histoire là, la Bon Martin. La Bon Martin qui se fait clasher parce qu'elle a perdu du poids. Là, les gens vont vous bouleverser. Paf, misérable petit jugeur de Facebook là. Bon, la Bon Martin, elle n'est pas malade, c'est pas ton cas, mais bien dommage. Hein. Il y a peut-être des raisons qui poussent une personne à perdre ou à prendre du poids. Et à moins que vous soyez son médecin. C'est juste un sujet sensible à ne même pas aborder. Ny zavatra tsy azonareo ane le izy tsy dia any amin'ny resaka fahasalamana dia soa kosa aloha ianao raha manontany anao hoe ratsy ve I madame miantso amin'izao mahia zao. Ce commentaire indique bien le contraire. Le botabotaka eny tsara fa maquillage fotsiny mahatsara azy dia nanisy emoji kely dia miome izy.
mazava be ivelana any amin'ilay commentaire voalohany teo tesitra anareo larazana hoe nga nivelany any any andeha hitsalana vailonana vehivavy anankiray nefa ianareo no mametraka ny artifisy amin'ny vatanareo inona tsony moa zany no lazaina fa natoraly amin'ny clientenao io miositra fond de temps vao samy voky ny trano ny volomaso soritana lokona ny molotra hatramin'ny olona tezahanao aranitra rehefa makasary tsy mipika io raha tsy misy filtre raha ny zavatra hitako ato anaty commentaire dia marina mihitsy tsy hoe le hainao amin'izao tsara fa le make-up no mba lasa tsara eritreretana hoe tsisy make-up reo amin'izao reo hoe torak'izay koa ny appareil aza midongo atsaina somena lohon na firafitra ny tarehanao ray mantolo rehefa hita fa tsy le natoraly afantarananao tsoro sahinana ihany reo mpitady anao amin'ny avis de recherche ny orinany juste une question là elle est bien votre coiffure comment ça s'appelle Tanavo elle vous va ravir de la coiffure de petite vieille. Vous avez quel âge? 70 ans. Azafady, je vous le permets pas madame. Roa amin'ny dimampolo taona zao vehivavy zao. Sady lasa fiantsina fiaviko le resaka eto taovolony ety parage na kosanao mianiany anazy toy izao. Lanjalanjao ela zavatra tenena tata mandeha. Aleo mba sina sy fetrany hafa ohatrany tsy mety zao raha misepy tsara. Critiquer les autres, c'est s'exposer aux critiques. 1876. Satria tomahay misy proverbe be satenao te tia misy zavatra kely atolotro azy. Il y a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. Justement, ma cliente, elle ne veut pas être sur rien. Mbola oera vao Angelina Jolie na actrice malaza en Hollywood. Faut firy abonné kely io ny clientenao ty va mitady anitsaka sahady. Mais qui vous dit qu'être soi-même ce n'est pas déjà une grande victoire en soi-même? Soi-même zany tsy manao maquillage, sa teraka niaraka tamin'ny Eleanor Chatouille, Chotosera sans son Tanavola. Ce n'est pas Chotosera. Sans que le Tanavola ne soit déjà là le jour du poussement de votre maman. Ah les petits bébés, ah les Tanavou, ah c'est une petite vieille déjà. Tout comme les curlus de cette femme, les tatouages de cette dame, ma petite châle sur la tête là et le maquillage de la Boma. Grâce au ciel à Madagascar, on peut devenir ce que l'on a envie d'être. On peut choisir ce que l'on peut porter, son identité, nos objets là, que ce soit artifice ou pas. Ils ont des pouvoirs, les pouvoirs de confiance en soi, qui nous mènent à faire de grandes choses. Le make-up permet de se mettre en valeur, de camoufler sans masquer quelques défauts sur notre visage et surtout de se sentir en confiance. Et puis le maquillage, c'est un art, c'est un jeu. Enlève-lui son maquillage, je vous détache les cheveux. Fosahirana ihany vadinao madame Beaumartin miady aminao ka. Raha ila toisana mpisolo vava anananao reto. Tena beloha ianao. Miaiky aza. Jean atao hoe zaza tsy laitra mibara amin'ny fananarana. Mandeha mba tsy dio ny hevitry ny maro anisa amin'ny commentaire anao. Fa ny botabota no mety aminao. Tsy zao rery ane no miteny an Jean. Et ensuite, dites-moi la Chotosera, combien il y a de personnes qui disent le contraire, que c'est elle-même qui lui va. Finalement, quoi qu'il en soit, grosse, mince, avec les longs cheveux, les courts cheveux, que tu sois teinté ou pas, les gens ne seront jamais satisfaits. Mais a-t-on posé la principale question à la principale concernée? Est-ce que tu t'aimes grosse ou mince? Mamaly zany. Tena maro hoe misy zavatra kely tsy ampy teneny tata mandeha teo ihany fa ohatrany tiako ararotina omenareo fitenenana dia miteny sady nitotona tsara tao anatin'izao valomaro zao ny andeha fazaka ny ty afatry ty ho andro vehivavy rehetrarehetra. Fatako fa maro be lisany manaraka anahy ato amin'ny page ary fatako fa epity ty afatry ty zay zavatra mampalaise antsika ihany ny zava-dehibe. Ny fiheveraka amin'ity vatantsika ty mantsy dia ohatrany hoe fitantanana firenena anankiray. Misy toerana amina firenena tsy ilaina kitihana akory satria efa nomeny natiora zavatra ary renan-kibon'ny tany. Misy indra nefa ny toerana tena tsy manana renan-kibon'ny tany mihitsiny. Jereo ane mandroso be. Inona ny antony? Satria sy karakarain'ny tompony. Nanangana ny toerana mahafinaritra, nanangana ny trano mahafinaritra. Zavatra important dia ianao à l'aise ao anatin'ny vatanao, à l'aise ao anatin'ilay firenena tantaninao. Zany rehetrarehetra zany ahafahanao manana confiance amin'ny tenanao, ahafahanao matoky ny tenanao. Dia rehefa ianao matoky ny tenanao dia faly ianao miaina eto ambony tany ity. Misy mahasamihafa azy ny matoky tena sy ny fisehoana. Chotosera tsy manapa-teny manapa-kainy nangerineny miaraka le teneny. Tefa efa tapitra ihany koa ny fem-potoana hitako mbola mafana ianao saingy fotoanantsika efa mandroso dia mandroso hoe tapitra hatreto zany ny ady hevitra ho amin'ity androany ity mety mbola hisy andihan'ny faharoa mbola tsy hay mbola arakaraka ny fikarakarana fa dia misaotra anao tata mandeha, misaotra anao Chotosera, misaotra ny Anjo Beaumartin ihany koa tamin'ity vidéo androany ity isaorana koa ny tenako ary isaorana ianareo mpanaraka an'izao fandarana izao dia ianareo any tokantrano any ka mametraka mandrapiana mandrapitafa ho antsika rehetrarehetra indray zany ny tena misaotra betsaka nanaraka manantenanareo isapone way peresta kabeza fa dia veloma mandrapitafa veloma